Kora FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Ilay asina hasombazina. Nosoratany Rano Silvera Andrianarso. Ny volatiana Radjoelsoa Arliva Oloravaka Christophe Rabearmanana ary Komisarandry Moanme Aina Tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Andro voalohany. Asesana ry zareo fa dia any amin'ny toerana io zany no tapaka ho alehantsika. Zay zany fa amin'ny herinandro e. Sura ary letra e. Dia izay zany aleo aloha zany izay roa kely mba efa amin'izay sady mba iodikodina kely eny rehefa tsy bosy ihany moa zany ko. Ka zay ary e, samy marom-potoana daholo fa somary mbola lavidavitra ihany ny lalana iny. Azafady aloha. Allo? Ay mama. Ay. Aleo fa tonga dia sady hojereko andray zany le zavatra nafara mama iny e. Tsy mianatra andray manko izay izao ko. Tsy misy an'izany rery mama fa vohevitra ny tapahandra reo taty ampianarana zao mihitsy zany ka no iodiana io mihitsy e. Ie, eny arery mama. Zay raha aloha fa tapahako kely amin'izay mazotoa mama. Zay zany aho fa dia aleo marom-potoana tsara daholo tsika. Mifampiantso sy miresadresaka amin'ny aim-peo ihany. Zay zany ondrika vina sara. Sao dia nareo indray hono ny andrasana efa ho ady mifiry tola indray mandeha iny. Oloterinjaka mbola tsy tonga ihany ve ty fa tena efa ho lava ihany zay lalan'izay Efa noana indray angavo le ty izany. Angatsy efa manaikitra mihitsy zareo ato. Fa mbola tsy tonga le tsika ry Julio sady tsy dia haiko loatra. Fa ngay elahy tsy hoe fanakaty indraika sady izay ny fitombenanay ato zany efa lasa valimbenana mihitsy. Aza dia manam-pasonay lesy. Le ty dia mahita ho teny enina foana mba marina moa. Kita fa zany ko. Dia mba hiafiafi kely eo aloha le tsy raha izany sady tsy taoko ty vao zao moa ve le tsy any tatyako aizany tadiavaka an'izay tany 5 taona tany mbola fony kely tokoa mantsy no metindry dada taty dia izay ihany. Dia zao indray tsika vao makatyko fa mety mbola misy eo amin'ny 2 kilometatra sasany eo ngamba le ty raha araka ny fanomatombanako azy satria efa noharantsika zao le tanàna tary aloha tary raha araka ny voalazany dada tamiko Kozy very ty. Ohatra nisy borina kely ihany mantsy tazako teo amin'ny sisiny arabe iny nefa tao efa maty izay tazana tsara tsoro izany le soratrako. Tsy lety mbola misy an'izany kosa veranga izany ve tsy mbola ho ady mifiry fa manena koa ary azany tsy mahazo ela mihitsy mba marina mafy laha tsy gobza be eto zao mihitsy lianako mandeha amin'ny tony taxi borosy be tony ka sady aiza koa na mba azo ena tao amin'izao manoatra no nyrenena anaty saridinindreny mihitsy verangany olona tsy maintsy mpanala maso tokoa moa manao izay tiako sady ho fofon'olombelona tokoa amin'izany tsara izay na tsofina dia trondromaina koara zany to fa lasa mivadika enoka manitra ny mahatelona fa maninona koa ndry izany ry anja.
Tsy mahazo ela mihitsy le Frère Julio. Misalepilep ty andobe za mihitsy Zany ay ty vamity koa ne ohatrany hoe tsy norme zany nefa andraso fa ataotra misy sase ty atao amin'ity sase ty ihany aloha tokony mitondra loatamina ihany koa tsika raha izany mandreraka koa nareo ka enina koa le tsy fa le ambiasa atao amin'ity fiary ty mihitsy ny tsy milay sady toa tsy mpanao an'izao mihitsy ane ianjy mba anarany any verangato no misy vazo mandeha nefa tao vary be menaka be karazany evoka amin'izany tsy lazaina tsony ny fandehan'ny fiara koa moa dia fandehan'ny dokitra sokatra ny fitra ty vavalahy kosa le tsy mba moramora iandry zy io jereo fa ty amintsika daholo no masoan'ilay fiara efa tenenina foany le tia no ataony eo sady anga koa tsy hita lary hoe lavadavaka amin'ny lalany ireny ka aiza hoy lahy no andehanany mafy amin'izao tsy olozany isy io sady izay tonga ihany koa ngely tia no arabainy Julio tsy aleo ve mibatenenina ary nizaka sirikevina dia mba mitsanona makena kely fa tena valaka ihany akany fiakarana be iny na za koa zaky tena valaka mihitsy ato raha napoziko dezaka be ohatra n'izao koa nga taty naleoko tena nyvazisotra tamin'ny rabainina mitondra n'le vamima be an'le riny eny zao titaoko hoe afaka tsara taty zao ty mahazo fa inona indray tsy aleo tokoa aloha sy nafaka any aina kely andraso aloha kozina fa reto koa ne manao fandeha-tsoavaly loatra sady reto etantsika reto koa tena misy poany any voltiry jaka sy gevinina mba andraso le ty zany marina raha mbola eno-dralahy kosa nendrin-jaka moa dia sofina mikopaka be io dia tsy hahenao an'izany koa voltiry jaka mba andraso le se mba angakainga laletsynareo ry Julio sianja tsy aleo ve aloha zareo mba mijanona makena kely fa tena reraka ihany akatran'ilay fiakarana be teo iny sady naona sy mangetaheta zany ka nareo reto dia mahita atao foana isak'izay mihetsika ka mba vetivety ihany na dia izany aza fa ho taraika aty an-dalana ihany kampitsika reto ny farany ray mahany reto vaina nareo ne manao fandeha-tsoavaly loatrako aiza moa no anarahanay an'izany fa mba misaora kely any amin'ny lahany aloha izy ny lamba mora alaina mantsy ny raha nataoko aty anaty sakosy aty sarotra alaina be merci le sarala le ty le tsy efa sepotra mbola mifoka ihany aiza koa moa nareo no afakako dia mba jereo ihany le tiry Julio fa sao dia toerana tsy azo anaovana maloto eny andao amin'izay indray ary ary aingana fa efa mba nahazo aina kely kosa angambontsika rehetra izay zay sady koa veranga tsy tonga ny tomobila koa ve aloha zany aty tsy mba mesina dia tamingany indray any azy raha araka ny nambaran'ilay olona tare amin'ilay toerana ny elantsika fiara teo dia tonga ny fiara mpitatotra olona tsara mihitsy aty fa saingy rehefa vanim-potoana fahavaratra toy izao dia tsy tonga ty intsony ry zareo amin'izao lalan'izao ko verangany olona dia tsy maintsy mandeha ranjo roverako nefa nereny to misy diana pneu ihany ka kodiaran'ilay fiara be mpitati-bokatra ty reny raha araka ny nambaran'ilay olona tamiko ihany maraina ihany mantsony ry zareo no mivezivezy amin'ity nefa zao tokony tonga aloha ihany tsika raha tsy taraiky dia mba nahatratra azy ireny aiza verangako nareo andrainy nandrasana teo efa ho adiny firy nefa rikevinina sarany lazaina fataraiky no nen'le tiako dia mbola zahany ihany inona fa tsy ilay fiara mitarehetrehitra iny ihany ane izao no anton'izao rehetrarehetra izao dia mbola nampinlisany an'ilay iantsa tsy nahatanty fiara iny ihany ko soa aloha fa
mba olona tsotra ihany le mpamily iny a. Ny vavan'le ty moa amin'izany tsy voafatotra tsony dia mba hitsao ihany le tsy hipotsisigara so azo an'ireo bozaka amin'ny sisiny ireo a. Toa tsy dia mando mantsy reto izy a. Ny tsy fitandremana kely amin'ny toerana ohatry ny tony ange no ahatonga ny vona goavany. Tena hita mihitsy hoe aty Ambayaka. Au contraire ny any amin'ny tanàna mihitsy. Misy le fiteny dia tena malatsaka mihitsy a. Salama rekany, azafady rekany. Ary lahy tena mahay. Ka nisy fotoana reny tena nay fa mba nanao vakansa tany amin'ny radadabe ihany fa ndringa ahoana herinandro azy efa saika tsy vita ho Zany io tena tsapako be nazo anaty amin'izany. tena gravo a. Mba anarany avy nanao vakansa nefa mbola voadresy sala amin'ireny ihany io fa nao miaramila reny ihany koa amin'io. Ay kosa zany alahy efa mba nahazoko radoko dia miampy an'le miosina tain'ondry. Dray. Tena ny alandarana kosa ny bandy patsikle a. Tain'omby avy moa dia hita rolo avina ko. Aiza veranga dia feom-biby nombare. Ny feon'omby arahana karavasy, sarety, sy ny kotaban'ireo ankizy mahakarivo sofina mihitsy. Aleo ihany le tsy any amin'ny vila fa tena tsy pointsy aty ka. Dia tsika izao ary ve efa tsy vidiniko. Hafa ihany ny maheno an'le vazo mandeha amin'ny JBL reny. Mino koa zao fa mbola mety tsisy jiro zao aty fa mbola reny jiro kapoaka midolaka be. Ny alefa ty zany le lazaindry le rono hoe jirona koreniko. Fa toa mba misy mpanao solera ihany reny ambony tafo reny zany ko. Jereo anie. So ihany fa efa saika kivy fa mba ela koa le tsy rinjaka zany Julio ka. Ny olona zany efa tena valaka mafy mihitsy sady efa te hidasitasika be azaniko. Ataty koa fangandry irery fa dia manoatra koa nga no ireny manao kabary angatabaty reny ty izy. Ay, efa misy takelaka dia miakatra amin'ny fiakarana lalan-tany kely ry moa zany dia miary fa dia omendalana ianao tompoko. Mandram-peo na ramose a. Mahafinaritra raha nga ty tanàna ty tanàna kely tsy dia hoe be velarana loatra nefa tsy dia hoe vitsim-ponina koa fa toa maromaro trano ihany raha ny fidasana anazy avy ery ambony amin'ny lalana ity koa. Atao tsotsotra nefa mahasarika avy hatrany ery. Tena hoe mbola anaty tontolo maitso mihitsy. Ny mponina koa moa dia efa toa tsy karitra fa sarika daholo ery. Oay, jereo zao retsakizy retsy dia samy faly milalao ery sady mbola ireny kilalao malagasy reny mihitsy no atondro zareo. Rony zao manao akiafina, retsy indray manao fitsily, retsy indray manao fanorona. Raha ny ankizy sasany any an-drenivohitra mantsy efa vitsy isa mba mahafantatra sy milalao tahaka an'izao. Fa dia variana amin'ireny kilalao amin'ny vahiny ireny. Ankiazary mihetseretsony ankehitriny izy ireny. Fa tsy diso safidy ihany aloha izay nakaty na dia hoe lavidavitra ihany aza aty dia variana tamin'ireto ankizy ireto koa marina. Aleo angamba antsoina amin'izay ry zareo rony. Efa mety mimenimena ny izay tsy izy ireo zao. Ny andro koa ty efa mihamandroso hariva ihany. Ny ombiko azy tony efa modiko. Beza ho any vovon-tsavony namaky indrindra ny tiany rehetra hatramin'izay. Saba isafidiny tsara safadio ny saosy soja light na dark red river bridge. Orange eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM.
ilay asina hasim-bazimba. Nosoratany Ranto Silvera Andrianarsoa. Ny volatiana Rajoelsoa Arliva Oloravaka Christophe Rabearmanana ary Komizarandry no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa ny Arfi. Mbola itoy